Andriamatoa Firarnirina Jacques Aimé ihany koa izay parlementaire CST teo aloha dia mitondra ny fijeriny mahakasika ny toedrara politika amin'izao fotoana izao ary nilaza fa mitarazoka ny fananganana ny rafim-panjakana ny Repoblika fahaefatra volaravoavy eo amin'ny sariny Stéphane Razafimandimby. Na dia efa misy aza ny androm-panjakana efa mipetraka dia mitarazoka amin'ny fametrahana ny gouvernemanta raha ny fijerin'Andriamatoa Firarnirina Jacques Aimé. Nambarany fa tokony hafanganana izany ahafahan'i Madagasikara mifandrarà amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Petraka ny filoham-pirenena, petraka ny romahatry teny Antenimira. Androany angamba amarana azy satria tao fifidianana ny questeur 1-2 ary dia zavabe fa fandresen'ny Miralenta faloha ny misongadina be faharoa organiser sy discipliner ny mpikamanao amin'ny mapara miarabo ny Bonahatra tarin'ny ramatoa Fanamaso Christine Tsika ary miarabo koa ny vehivavy malagasy. Ny maika mitonona aloha maika satria ny fampanantenana natao azy nandritra ny fampelezakevitra dia vao vita ny fifidianana dia mivoaka amin'ny kritika zany hoe izay zany mila hamarinina mila menatoka ny mponina fa manana filoham-pirenena tokoa izy ary misy fanjakana eto amin'ny tanitsika. Ny everiko fa diso ihany le fitaizany miady ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha ihany ravelona ho ary manokana aloha fizariko azy sy miady izy fa tena mahay manao politika, manao politika izy ary mahay mandamy zavatra manilika an'izay hery mety hanelingelina dia misy ny mapara majoritaire ary misy ny plateforme présidentielle hoe zany ny fomba anilihana izay mety mivato misakana sy ampandroso atsika ary tokony hiazakazaka zany fametrahana ny gouvernemanta azahoana mamerina ny manitateraka ny potataratasy hamerenana ny budgétaire filoha raha tao moa milaza hoe maika amin'ny fampandrosoana atsika mila premier ministre ho afaka hanatateraka an'izany sy manana ny kaikefa ho amin'izany. Momba ny fanendrena amin'ny Prime Ministre dia nisorotan'Andriamatoa Firarnirina Jacques Aimé fa mazava ny lalam-pandrenana sy ny hevitry ny HCC fa ny maranisa ny manolotra ny anaran'ny Prime Ministre izay tendreny ny filoham-pirenena. Heveriny tsy mpanao politika tsy ihany koa fa tokony tsy hifantoka amin'ny fijerena ny fiaviana ny fanendrena Prime Ministre fa tokony fitsipika ara-demokratika no arahana. Heverin'Andriamatoa Firarnirina Jacques Aimé ihany koa fa ilaina amin'ny fampihavana pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.